Mahafinaritra tompoko lahy miarahaba tompoko vavy anatin'ity fandarina zany malaza ity. Rehefa mamaraparana ny taona tahaka izao dia fomba fiasan'ny orinasa na ho an'ny fitantanana orinasa ny manao ny tombana na ny bilan nandritry ny taona iray. Iny dia tanterahana rehefa eo amin'ny faha 1 amby 30 ny volana Desambra, zany mikantona avokoa zany ireo compte-pitantanana rehetra ary tsy maintsy atao ny tombana. Raha miresaka firenena isika dia azo heverina fa fotoana hanaovana tombana izao. Miresaka izany tsika androany faha 20 ny volana Desambra 2024. Azo resahana zany satria ny fiainan'ny firenena sy ny fiainan'ny Madagasikara ankehitriny dia azo andinihana lalina tsara ny amin'ny hoe mby sy nanahoana ary atraizany zava-bita amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mahakasika indrindra ny fitantanana ny firenena, indrindra ny tontolo ara-ekônomika. Miatsaina avy hatrany rehefa miresaka lafin-javatra ohatran'izao ny amin'ny hoe manahoana ny vola niditra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana, satria moa vao avy nifidy ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ny parlemanta rotota na de nisy na itsy aza ny tenenevon'ny antenimieran-doholona. Ary rehefa mamarana tahaka izao ihany koa ny taona dia tsy maintsy faranana ny teti-bola zay niasana. Io le hoe zéro budgetine zany na amin'ny hoe tsy maintsy mifarana tanteraka madidio ny teti-bola niasana. Tany aloha tany de nisy fampianarana mihitsy ahay hamarana ny teti-bola niasana ho an'ny tenenevon'ny sampan-draharaha zay niankina tamin'ny fanjakana. Ka rehefa hoe destiné na natokana manokana ho amina tetikasa iray na amina fandarana asa iray na amina lohahevitra iray ny vola dia izany no tsy maintsy handaniana ny vola ka tsy maintsy faranana amin'ny aotrariary izany. Tsy hoe mampianatra amin'izany kory ntsika amina fitantanana amin'ny volam-panjakana fa tiantsika ho fantatra fotsiny eo anatin'izay de hoe nanahoana ny fomba nandaniana ny volam-panjakana. Nandaniana any amin'le tena tetikasa nanaovana azy ve sa nandaniana any amin'ny fomba nanodinana azy na hoe détournement na deniers publics na fonds izany. Tsy adevitra an'izany tsika satria efa nambara ny IGE na ny inspection générale de l'État ny amin'ny hoe 2.50 milliards ariary no voahodina tamin'ny volam-panjakana, akoatra ny nambara ny Cour des comptes fanazavana maro be ny amin'ny vola zay tokony ho niditra kanefa tsy niditra tao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana sy ireo ny amin'izay mandeha any amin'ny lalana tsy tokony naliana sy ireo vola izay nampiasaina tamina tetikasa hafa kanefa dia nanjary niodina amina lafin-javatra hafa. Ny Cour des comptes no nanao izany satria ny Cour des comptes moa dia mitondra ny auditiny ao anatina feim-potoana iray zay hanatanterahana izany isa-taona. Maninona no tody amina hoe chaos économique Madagasikara amin'izao fotoana izao? De samy mahatsapa ny rehetra ny amina hoe ino ty fisavoritana ny amina hoe handray karama sa tsy handray karama mpiasam-panjakana, satria manko manomboka eo amin'ny faha 8 ny volana no manomboka mirotsaka ny karama ho an'ny mpiasam-panjakana ka ny zokolona mandray an'izany voalohany de manaraka moramora ireo mpiasam-panjakana isaky ny sokajina andraikitra misy azy tsirairay avy de arahan'izay ao anatin'izay vola raisina zay ireo zo samihafa sitrahan'ny mpiasa zay miankina amin'ny fanjakana. De ao anatin'ny fiahiahina ny mpiasam-panjakana ankehitriny de misy adevitra miteny ny amina hoe efa nivoaka ny virement ny mpiasam-panjakana, fa misy adevitra hafa koa voiziny sasany ankehitriny ny amina hoe ny antsasaky ny mpiasam-panjakana ihany hono mandray karama, hono zany resahantsika izany. Fa maninona nefa ny tonga tamin'izany ny adevitra ny amina hoe tsy ampy na hoe hanahirana ny karama ny mpiasam-panjakana amin'ity volana Desambra ity. Nefa mahasarotiny ho an'ny malagasy zany fety volana Desambra ho an'ny krismasy famaranana ny taona ary hiatrehana ny taona ho avy izany. De maninona koa ny tonga am'le hoe niesorina ny tale général ny fitantanam-bola sy ny fitondran-draharaha ankapobeny eo anivon'izany ministera ny toe-karena sy ny teti-bola izany. Maninona no mandeha ny adevitra fisavoritana ny amin'ny hoe nametra-pialana ny gouverneur amin'ny banque centrale. Maninona ny tonga amin'izany ny adevitra amin'izao fotoana izao? Satria efa cas de force majeure natranga tsy azo idovirana matoa angamba tonga ny fametra-pialana ny gouverneur amin'ny banque centrale. Mety hoe antony ara-pahasalamana hoy ny sasany sy ny resaka mandeha.
fa raha toa ka antony arakasa manokana ka amin'ny fomba fitantanana ny volam-panjakana satria fantatra fa ao anatin'izany banque centrale zany na banque foibe Madagasikara zany no mikirakira ny trosa anatin'ny sivela, no mikirakira ny famoaham-bola sy ny fampidiram-bola anatin'ny sivela, no mandamina ihany koa amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra rehetra sy mijery ny am'ireo vola avy any ivelany ampidirina eto Madagasikara hatramin'ny fomba fitahirizana ny volamena sy fomba fikajiana ny devise zany na reo hoe vola vahiny sy ny sisa marobe. Dikan'izany raha toa ka ny banque centrale ny manana olana, raha toa ka hoy isika manana olana ny banque centrale ka antony ara-teknika arakasany nametrahana na hametrahany ny gouverneur fametraha-pialana ka mety tsy ho eken'ny fanjakana zany fametraha-pialana zany de efa ny tontolo ara-toekarena mihitsy no ka ho tanteraka. Mba tsy ilazaintsika hoe ka ho tanteraka ny tontolo ara-toekarena dia fanjakana tsy mahaloa vola no misy eto Madagasikara. Piasan'ny Secrane, ny FER, ny FCE ary hatramin'ny mpamono valary aza dia mitokana mitabataba amin'izao fotoan'izao. Ny teny anivon'ny Sena, ny ady hevitra nandeha teny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny maro samihafa amina resaka zo tokony hisitrahana sy ny resaka karama tokony hiditra de mbola olana lehibe daholo zany resantsika rehetrarehetra zany. Mangony fotsiny moa ny aminy hoe tsy fahafahana manodina ho an'ireo orinasa zay mety misy apahany niaraka tamin'ny fanjakana toy ny fifamanoro ohatra, ny kroma, akoatra n'le orinasa zay efa mitsipozipozy am'izao fotoan'izao zara fa velona, zara fa mitsangana, ny Jirama, ny Hermad sy ireo orinasa samihafa zay mba reharehan'ny malagasy. Mianjera tanteraka ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara, tsy tafahodina intsony ny machine amin'ny ankapobeny manodina ny resaka administration ahatongavana makany amina tontolo ara-toekarena ka misy fandrindrana amin'ny ara-dalàna izany. De mipetraka amin'ny fantaninany amin'ny tratra sa tsy tratra ny am'izay mety ho vola niditra tamin'ny fanjakana tamin'ny taona 2024. Firisan-jato zany raha toka tratra ary raha tsy tratra zany inona ny olana tsy nahatratra izany. Mipetraka ihany koa ny amin'ny resaka fitsinjarana ny amin'ireo fikirakirana ara-bola samihafa eo anivon'ny banque centrale na ety anivon'ireo banque primaire samihafa ahafahana mikirakira ny vola miditra sy mivoaka eto Madagasikara na commercial io na paiement sy ny sisa am'izay fomba hitantanana azy sy fomba hitondrana azy eo amin'ny sehatra ara-toekarena. Eo amin'ny lafiny araketra ny amin'ny tsindry araketra dia ara-dalàna ve ny fiditra zany sy ny fomba fikirakirana zany ihany koa ary ny aba zay fantatra fa betsaka mihoatra ny hetra miditra amin'ny hetra anaty zay ho fidiram-bola ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Raha mifantatra de betsaka ny vola miditra amin'ny aba, dikan'izay zany ny importation no nisy kokoa ho an'i Madagasikara zay manapodika ny tontolo ara-toekarena satria mabetsaka vola mivoaka izany ary tsy mampahazo aina ny vola vahiny na ny devise. Ahoana no eritreretana fa 4700 mahery ny euro ray ankehitriny ary 4400 mahery ny dolara ray ankehitriny. Tsy maro toerana ny toekarena eto Madagasikara ka ho tanteraka. Ny manam-pahaizana momba ny tontolo ara-toekarena moa de miteny ny aminy hoe tsy manam-bola intsony ny fanjakana, en cessation de paiement. Ka raha tsy manam-bola ny fanjakana mba tsy hilazana hoe fahita izy raha orinasa dia azo antoka fa tsy aloha karama, tsy aloha vola amin'ny alalan'ireo fiaraha-miombona antoka samihafa sy ireo olona manana asa aminy ny fanjakana. Ary rehefa en cessation de paiement dikan'izay dia tsy ahefa reo anjara côte part Madagasikara any am'ireo fiombonana varotra samihafa sy ireo fikambanana sy ireo sampan-draharaha zay misy a Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tena mila mandiny tena ny mpitondra fanjakana, mety sa tsy mety ny fomba itantanana ny firenena. Mila mandiny tena ihany koa ny manam-pahaizana malagasy ahafahany tena mitondra tanteraka ny firenena any amin'ny lalana tokony satria raha zao lalan-tsotra hiaina ny firenena ankehitriny zao dia miboroka any amin'ny tsy tokony izy. Sanatriny zany ka ho toy ny Sri Lanka ve i Madagasikara ka banky ropotra tsisy vola intsony ny kitapom-bola mpanjakana.
ary sanatry ny zany ho toy ny any Birmanie ny fanjakana malagasy ka ampiatra ny jadona sisa ary anery mpandrara na ivelany na ato anatiny hanao redressement fiscal ary hamelona ny fanjakana satria bankiropitra no nialatra fanodikodonam-bolam-panjakana sy tsy fahaiza mitatana sy mitondra. Amin'ny teny frantsay mazava kokoa ny hoe bonne gouvernance. Zany no tsy nahazo antsika vola tany Millennium Challenge Corporation tany États-Unis satria tsy azon'ny firenena amerikanina antoka ny tontolo ara-toe-karena sy ny tontolo ny fandrarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Mamono antoka ny fandefasana mpandrara sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ankehitriny ary miloko mena. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompom-bavy.